Ilalaotsika menakavy atoro alisany amin'izay zany androany atahoana ny milalao an'ilay tapory. Ity zany le fory ity hitanareo ity le vatany ity le eto ampovoany, ity le vatapory dia eto ambony eto misy ilay atao hoe clitoris. Dia jereo tsara fa rehefa mikitika milalao an'ilay fory ilisany dia lasa mibindina ilay vatapory. Jereo nge zay ka ohatra ilay bibidy lisany rehefa lela tsy maintsy lasa mienjana ilay izy dia ohatr'izay koa ny tapory tsy maintsy mibindina. Jereo tsara nefa fa eto amin'ilay clitoris eto ambony eto misy tongotra io. Eto ambony eto izao ilay ohatra bouton kely fa eto amin'ny misy tongotra kely manodidina eto manaraka ilay tapory eto ny ilany dia eto amin'ny ilany eto koa misy an'izay. Dia eo le point vital mampientana vehivavy. Mila hain'ny lisany tsara zany ny mikitika ilay clitoris eto ambony eto. Loloavina moramora ilay izy rehefa manao anazy lisany. Dia le manodidina ity eto amin'ny sisiny anankiroa eto mbola anisan'ny tongotr'ilay clitoris dia afaka mikitika moramora ihany koa lisany. Inona ary zany no tokony atao? Tsy hoe eo foana akory ialahy milalao an'ilay izy, fa ny faritra mampientana vehivavy dia tsy voatery eo ihany. Miainga avy eto amin'ny tenda. Rehefa mikitika vehivavy lisany dia eto amin'ny tenda anankiroa eto fihetsika mampientana vehivavy, ny sofina ihany koa. Raha midina eto ambany lisany dia nono. Rehefa ohatry ny ahoana zany no mikitika nonom-behivavy, tsy bedabetaina be ohatran'ireny hanositra bonbon sy hanositra dobera ireny akory fa loloavina moramora. Ohatra ity ilay nono dia loloavina moramora amin'ny tanana ohatran'izao. Jereo tsara fa ao anaty vatan'ny vehivavy hoe misy karazana nerf zany filazana azy, ohatra lalan-drà kely madinika. Jereo ohatra ny zazakely rehefa mitsetsitra nono dia mihetsika ilay nerf ao anatin'ny reny ao maka ilay foka ilay ronono. Ohatr'izay koa ialahy ampientana madama ialahy dia ahetsika ialahy ilay eto amin'ny lohan'non'ny madama eto dia mientana izy, tsy lololaovina mafy be fa somary eto moramora. Aiza ihany koa faritra tian'ny vehivavy ato amin'ny lamosiny. Miainga avy eto amin'ny taolana eto ambony eto dia midina moramora ialahy dia arỳ amin'ny ravim-body vehivavy arỳ. Dia midina ato an'elakelam-pe. Faritra tian'ny vehivavy ihany koa io. Ary ny arỳ ambany ranjo. Ny lohalika zany tsy eto amin'ny lohalika fa ny ato ambany ranjo. Mba mahay manafosafo moramora ialahy. Ireo zany ny faritra be mila kitihana ialahy koa mandritra izay fotoana filalaovana izay ilay clitoris izay. Fa tsy hoe eo fotsiny ialahy dia eo fotsiny milelaka sy mikitikitika eo. Lasa makaleo be indray ilay izy raha vao hoe eo foana ialahy. Mba mila mipelipelika tsara ny tanana ialahy. Dia mbola averiko ihany ry zareo raha ohatra ka tianareo tokoa ny hoe hankafy an'ilay izy dia ilay olona tena tiana anankiray iny ihany no iarahana. Dia mankafy tsara ianareo. Ao anatin'ilay filalaovan'ny lisan'ilay tapory iny dia jereo fa mientana ny fon'ny vehivavy. Avaiza ary ilay rano satria tsy maintsy mando rehefa hoe milelo. Avaiza iny rano iny? Miainga avy ao anatin'ilay cervix filazana azy, ao anaty lalan-jaza ao. Ny fo dia miasa ihany koa ary indrindra ny ati-doha rehefa milelo ny olona rehetrarehetra. Izay moa tonga ilay tsemboka be sy reraka be satria miasa mafy ilay vatana. Ohatran'ireny avy-botrana ireny. Miasa ny fo, mihetsika koa ny ati-doha. Ambonin'izay ilay ao anaty lalan-jaza rehetrarehetra ao mihetsika daholo ary indrindra ny tapory. Averiko indray aloha ilay point G ho an'ny lisany ary satria mbola betsaka lisany mbola manontany atahoana ilay izy. Ity ilay lavapory satria io koa mila mahay lisany dia amin'izay mba mientana tsara ny vehivavy. Ity ilay lavapory dia atahoana manatsofoka ny ratsan-tanana. Tsy azo atao an'ilay hoe bibity mitsofoka satria tsy na raha bibity lany atao dia tsy mety ilay izy fa tsy maintsy ratsan-tanana. Dia ny ratsan-tanana ialahy tsara mba ilay ampovoany atao an'ilay satria io somary lavalava kokoa. Rehefa mampiditra an'ilay izy ialahy dia ilay aty amin'ny farany ambony aty eto amin'ny tapory amin'ny ambony ohatra ity zany ilay izy. Ity ilay izy. Dia aiza mampiditra an'ilay izy ialahy
ampidiriny lahy ambony oatra zao ny ratsan-tanany lahy. Dia asosany lahy amin'ny ambony zany le izy ohatra ty le izy ty zao le ratsan-tanako ty asosa miakatra ambony mandraba tonga ary fantatra lahy le izy hoe midona amin'izay ary amin'ny farany rehefa midona ary amin'ny farany dia apakariny lahy ambony oatra zao ilay ratsan-tanana dia eo lahy manetsiketsika ny ratsan-tanana ohatran'izao. Tsy maintsy fantatra lahy hoe eo ambony misy bouton kely izay ao dia iny ilay point G dia izay lahy vao manetsiketsika ny ratsan-tanana lahy eo. Tsy avoaka ampidirina be ohatran'izao satria manjary marary ilay lavapory fa ny ratsan-tanana fotsiny no ahetsiketsika. Raha toa ka reraka be lahy amin'izay fotoana izay afaka avoaka indray ilay izy dia averina atao tanana anankiroa indray ampidirina moramora ny anatin'ny lalan-jaza any dia rehefa fantatra lahy hoe midona ary amin'ny farany dia apakarina ny ratsan-tanana dia ny ratsan-tanana anankiroa indray no ahetsiketsika. Raha ohatra lahy ka reraka be indray amin'izay zavatra izay dia afaka avoaka moramora. Ao anatin'izay fotoana izay lahy dia eto lahy sady milelaka an'ilay clitoris satria eto ilay faritra tena tian'ny vehivavy sady mampihentana anazy ihany koa. Dia sady mba milalao ilay tapory eto amin'ilay tongotra ilay clitoris satria iny misy tongotra ilay clitoris iny dia misy nerf madinika mampifandray an'ilay izy dia mampihentana vehivavy. Tsy maintsy hitany lahy foana ilay samy bindina ilay izy. Rehefa mibindina ilay tapory dia ao anatin'izay zany ilay mahalala hoe mihentana ilay vehivavy. Raha ohatra indray lahy ka reraka be amin'ilay ratsan-tanana anankiroa dia afaka avoaka moramora indray ny ratsan-tanana lahy dia ampidirina moramora dia atsangana manao ohatran'izao dia lasa manao ohatran'izao indray zany ny ratsan-tanana lahy eo amin'ilay point G eo amin'ilay bouton kely eo ambony eo dia izay. Mino aho fa mazava tsara amin'isany ilay izy dia mba ny torohevitra ihany koa zareo tsy vita filalaovana eny ambony-fandriana ihany fa ny fiainana eny andavanandro ihany koa dia zava-dehibe izany. Mba manome fitiavana ny vadiny lisany ve lisany, mba misaotra anazy ve lisany, mba mankasitraka anazy ve lisany. Ny fitenin'ny lisany dia mba mila matao ampitiavana dia amin'izay madama mba faly. Raha vao manao teny marary lisany dia na izy ary tsy faly satria tsy na ialahy manambany anazy. Mba ahoana moa ny rany amin'ny olona hoe manambany anazy? Dia izay. Mankasitraka tompoko.